Afera mamy Ravatomanga, afera Rina Rakotomanga, izay indray zany no resantsika anio. Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Hiditsika zany amin'ny tapany voalohany ny fomba fijeriko ny afera mamy Ravatomanga. Mamy Ravatomanga moa zany dia fantatsika fa mpanefoefo malagasy iray izay voatana voasambotra tao amin'ny Île Maurice noho ny resaka fampitsim-bola sy ny resaka trafika maro samihafa, ary dia betsaka zany ny zavatra maloto izay mahavoaroiroy azy ao amin'ny Île Maurice amin'izao fotoana izao, ary ny fanjakana maorisiana no sambotra azy amin'izao fotoana izao. Izy zany dia mivezivezy eo amin'ny hôpitaly satria manana olana amin'ny resaka olana maladie cardiaque zany izy dia mivezivezy eo amin'ny hôpitaly sy ny fitsarana azy dia any amin'ny resaka selule any am-pigadrana izany. Nanakoako eran-tany iny fisamborana any mamy Ravatomanga iny, ary sampany zany teo amin'ny hoe resaka mpanefoefo malagasy no hoe nalaza be ohatran'iny zany ny fisamborana azy. Ny ataoko eto zany dia tsy andeha amendrofendro na andeha hilaza ny zavatra izay hoe efa voalaza teny aloha momba an'io olona io, fa ny fandarany eto amin'ny Jeanne Forêt Santé dia ny filazana ny hoe zavatra miverimberina eo amin'ny firenena iray izay hita fa tsy mampadroso, inona zany no tokony ataon'ny firenena malagasy aorianan'izao zavatra rehetra mitranga izao. Moa ve sika mianakavy izany dia faly fotsiny, mijanona fotsiny amin'ny hoe voasambotra ny mpanefoefo iray ao Madagasikara izay niarany tsikompakompa teo amin'ny fitondrana teo aloha, de mionona fotsiny zany isika malagasy ny amin'izay hoe andatsa sy ny hoe andeha ho faly amin'ny toe-javatra toy ireny, satria raha ohatra matsy hoe izay fotsiny zany ny reaksiontsika ny amin'ny hoe izay fa lavo, nihinany tsy fihinana ozy izy ny fitenenan'ny tanora, izay fotsiny no ve no ho reaksiontsika zany. Mieritrereta ary malagasy, be de be ny zavatra finosiny iny fisamborana iny, fanontaniana mipetraka. Raha ohatra ve tsy nandositra tany amin'ny Île Maurice ve i mamy Ravatomanga dia hisy ny fisamborana azy. Izaho zao dia afaka miteny hoe tsia, ary tsy voasambotra mandrakizay ny olona toy ireny raha ohatra ka tsy nivoaka ny Madagasikara. Donc mila mieritreritra zany isika malagasy eo amin'ny hoe resaka système judiciaire, ny eo amin'ny hoe resaka système ao amin'ny fitondram-panjakana, ny eo amin'ny hoe resaka fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Mila mieritreritra satria namboariny iny olona iny daholo zany ny système rehetra tao Madagasikara, nahatonga azy zany hoe mpanefoefo amina miliara maro mihitsy zany any am-pelatanany. Nanam-potoana tsara izy zany nandaminana ny ataontsika hoe
ny fiarahamonina malagasy hatrany etapony ka hatraty ambany. Dia zay fotsiny ve no ho sentimentsika zany hoe lavo ny trondro vaventy. Satria voalohany amin'ny tantara malagasy zany no hoe nisy trondro vaventy izay hoe lavo izany, ary tsy tao Madagasikara fa tany amin'ny tany hafa. Mampieritreritra zany zavatra rehetrarehetra izany dia avelatsika fotsiny ve iny tantara iny zany tsy akatsika lesona, tsy anaovantsika fanadihadiana manokana mihitsy zany ny momba ilay olona, fa ho faly fotsiny tsika hoe rehefa misy koa zany ny fitondrana manaraka eo zany de hoe isy Mamy Ravatomanga vaovao indray zany, de anao ny zavatra rehetra nataon'ny Mamy Ravatomanga teo aloha, de anohy ny resaka fietraketrahana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiarahamonina malagasy, mampatahotra, mampangorohoro ny olona rehetra manodidina azy, mangalatra tany, manao ny karazana trafika rehetra rehetra, manao ny karazana fampatahorana, satria de tena nampatahotra ny olona tokotra ny zany Mamy Ravatomanga izany tamin'ny androny. De izay ve zany no ataontsika malagasy ny hoe hisy indray zany ny anolo azy. Eo mantsy zany no mila jerevana tsara, ary zay no antom-pisin'ny tokony ho antom-pisin'ny atao hoe fanorenana ifotony, mba tsy jerevana mba tsy hiverimberenana ny zavatra ohatran'ny reny intsony zany eo amin'ny firenena. Tsy misy akory ny olona hoe de malahelo, ny hoe rehefa mpanefoefo ny olona anankiray mety misy angamba ny hoe resaka fialonana fotsiny angamba ny sentiment any aminy any, fa raha ny tenako manokana aloha dia tsy misy mihitsy ny ialonako ny mpanefoefo raha ohatra ka vola azony tamin'ny fandrarahana izay nataony, ary tsy nisy nidikidirany mihitsy tamin'ny volam-panjakana, tsy nisy nidirany mihitsy tamin'ny fiainam-bahoaka, tsy nisy mihitsy ny fampiororona nataony tao amin'ny tanindrazany, sisy idirako mihitsy ny zany ny hoe fiainan'ny mpanefoefo iray. Au contraire eto amin'ny fandaharana zany forêt santé amin'ny développement personnel dia mandrisika ny mpandraharaha rehetra ny amin'ny hoe anao ny stratégie amin'ny fomba izay ataontsika hoe madio atongavana amin'ny zany hoe toeran'ny mpanefoefo izany. Atia ny mpanefoefo tsy misy manenjikenzika azy satria izy tsy midikiditra amin'ny hoe angalatra amin'ny fanjakana, tsy miditra amin'ny manorohoro vahoaka, fa de ny stratégie no ataony, ary misy manara-maso ihany koa zany na ny fandoavan'ny impôt, na ny hoe resaka hoe inona marina moa zany ny zavatra tena ataony mampanakarena azy, efa misy manaraka daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Tsy dirako zany aloha ny hoe resaka mafia, iny indray mantsy zany zavatra hafa indray iny, kanefa ny mafia zany eto de mamory vola izy amin'izy hoe fomba tsy kombakomba any ambadika any, fa izy sy miditra zany amin'izay hoe fanakorotanana ny vahoaka amin'ny akapobeny zany, manana ny réseautage izy amin'izay zavatra ataony ihany. Etiko ilazana zany tsika ny hoe mbola tsy mipetraka izany ny ataontsika hoe fototra matanjaka ny fandraharahana ao Madagasikara.
izay zany no zavatra tiako hiaviana zany amin'ny famakafakana izay ataoko eto, ary efa nisy maromaro ny fandaharana izay nasehoko teto amin'ny Jean Forest Santé zany ny momba ny hoe fandrarahana ny resaka lobéine. Mbola tsy mipetraka ny lobéine matanjaka zany ao Madagasikara, ny atao mpandraraha tompon-tany. Zay zany no tiako ho atitraterina, ka mitodika amin'ny mpandraraha malagasy, teratany malagasy ny tenako, ny amin'ny hoe io ka ny Mamy Ravatomanga io zany tokony hampifoha ny mpandraraha malagasy, satria raha ny histoire rehetra nisy hatramin'izay dia ny mpandraraha malagasy no natao azalabo, ny harenany nodorana, dia natao azalabo ilay mpandraraha izay foana ngeny nisy, fa tsy nisy mihitsy zany ny fikitihana an'ireto mpandraraha vahiny toy ny Karana, ny Sinoa ary ny Frantsay sy ny sisa. Ireo zany dia toa madio eo mason'ny malagasy. Mieritreretra zany isika malagasy hoe inona no mety mahatonga ny zavatra ohatran'izay, satria raha ny akapoben'ny vola izay misirikula ao Madagasikara eo amin'ny resaka fandraharahana sy ny monopole dia ireto karazan'olona atao hoe karana ireto zany ao no tena mitazona ny monopole ny fandraharahana ao Madagasikara. Inona no mety mahatonga an'ireny zavatra rehetra ireny? Ny karana izany dia de génération en génération izy zany no efa nitady tao Madagasikara ary nifindra monina tao Madagasikara. Ka sanatria akory tsy resaka fanavakavahana no itenenako zavatra ohatran'izany eto amin'ity fandaharana ity, satria misy foana moa zany ny mandray atendrony ny zavatra izay lazaina, de mandika vilana de manao karazana conclusion ativa izany hoe rasista ianao satria miteny olona, miteny razan'olona. Rehefa misy ny olana dia tsy maintsy adiadiana amin'ny fakany hoe inona no fototry ny olana mba ahafahanao mandeha any amin'ny vahaolana tena izy, ary vahaolana maharitra, vahaolana izay hositrahan'ny taranaka faramandimby. Inona ny zava-misy zany amin'ireo karazan'olona ireo? Izy aloha dia olona mahay mitady vola, ary ny tena spesialite an'ny karana dia ny resaka volamena, ny resaka arena kibony tany, satria raha hitatsika ny hoe ataontsika hoe 90% ny bijouterie zany raha ao Madagasikara manerana ny nosy dia karana avokoa no mitazona azy. Zany hoe manana talenta izy zany ao amin'io secteur iray io. Raha jerevantsika koa ny eo amin'ny resaka hôtellerie sy ny tourisme dia karana koa zany no tena mitazona azy. Ny amin'ny orinasa rehetra ao Madagasikara izay misy vola dia izy daholo ny ao mibadika, na ny resaka jirama izany na ny resaka hoe communication, ny telma sy ny sisa manginy fotsiny zany ny afera hafa izay hoe tsy voatanisako teo. Ka inona ny mahatonga an'izay zavatra izay? Efa niresahako teto foana ny atao hoe sentiment d'appartenance, satria io koa de efa misy koa zany mandika an'io koa zany fa resaka fanavakavahana tsy atompoko. Misy influence ny BDP eo amin'ny fampandrosoana ny tany iray ny atao hoe sentiment d'appartenance, satria rehefa tsy manana n'izay sentiment d'appartenance izay hoe atsika ity
de ajaitsika ity, ny taranakitsika no andimben'ity, isika no higioka ny tombontsoa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ity tany ity. Manana zany ianao intérêt ny hiaro ny taninao. Satria rehefa tsy manana sentiment d'appartenance ny olona iray amin'ny tany iray, de inona ny zavatra ataony? Dia ny maka ny tombontsoany ao fotsiny no ataony, de rehefa feno ny paosiny dia lasa izy mandeha miverina any amin'ny tany izay eritreretiny hoe any zany no ananany an'izay sentiment d'appartenance izay. Ka ny karana zany dia tsy manana an'izay aloha raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe zay sentiment d'appartenance izay, satria na izy samy izy ange mbola hoe mifanambady entre an'izy ao izy, fa hoe miaraka fotsiny amin'ny tovovavy malagasy izy lalalaoviny fotsiny tovovavy malagasy iterahany, de efa misy koa moa zany tsy faliko rehefa miteny ny marina ohatran'izay, kanefa araky ny zay averimberiko eto de ny hoe mila jerevana en face hoe inona ny tena marina mba ahafahanao zany résoudre ny problème manao zany ao amin'ny taninao. Matanjaka de matanjaka zany ny ataontsika hoe clan na ny réseau an'ny karana. Ary manana ihany koa izy zany an'izay hoe force de séduction izay ny amin'ny hoe hainy tsara mihitsy zany ny mandangolago hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatraty amin'ny vahoaka madinika tsy matady arina. Hainy tsara mihitsy zany ny hoe manambitamby an'ireo olona ireo zany manome vola, manome fanomezana mba hahafahany zareo zany mitazona an'izay hoe réseautage izay. Nefa izy tena hoe tsy misintègre mihitsy zany ao amin'ilay société. Mila eritreretintsika daholo zay zavatra rehetrarehetra izay. Ary ny hoe raha ohatra izy ka mitady vola fotsiny ny zavatra ataony zany de hoe tsy misy impactany amin'ny société zany ilay zavatra hoe ataony, tsy de misy loatra ngeny hoe te anenjika an'iza na anenjika an'iza, fa rehefa hoe ny zavatra ataonao, ny fiarina ataonao zany misy conséquence amin'ny fiarina ataon'ny sasany, indrindrandrindra ny fiarina ataon'ny tompotany. Satria raha fa manao monopole ianao dia ny ankabeazan'ny mpanao monopole zany ary ny zavatra misy ao politikan'ny Machiavel de ny hoe ny mamotipotika ny adversaire. Izay karazana politika zay zany no mila dinihana zany ao amin'ny resaka hoe concertation nationale, izay hoe mamotika ny adversaire. Satria izay foana moa zany ny zavatra misy ao Madagasikara izany, kanefa dia tsy mampandroso zay satria miteraka lonilony ho an'ny mpiaramonina izay zavatra zay ary ilay olona izay mametraka an'ilay hoe politikan'ny fifamitehana izany, politikan'ny monopole. Ireo karazan'olona ireo ve amin'ny fosiny saina tsy miakatra de hoe tena ampandroso ve no tena eritreretiny sa ny amen'ny paosiny. De misy olombitsy zany izay hoe mitavana an'izay karazana tombontsoa izay, izay hoe mitolotolorany zany ny olombitsy ao Madagasikara dia mangina, dia mamela an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tsara ho marihana fa ireo karana ireo dia ao ambany fiarovan'ny communauté internationale sy ny frantsay, satria nationalité frantsay daholo izany ny akabeazan'ireo karana ireo. Zany hoe manana karazana protection izy zany avy ety ivelany amin'ny firenena matanjaka, hafahany manao zany mangeja manao ny monopole ao Madagasikara. Mila jerevan'ny mpandraraha malagasy zany zavatra izany, satria
iverenako ny resaka hoe mamy Ravatomanga. Tsy sanatria akory hoe miaro azy satria maro dia maro zany ny témoignage ny hoe zavatra tsy mety nataony tao Madagasikara, ary maro ny olona malahelo ny amin'ny fangalarana tany, malahelo amin'ny fampidirana ponja izay hoe tena nitondra takaitra tamin'ny olona maro, kanefa zavatra tsy tena hoe de zavatra grave manao ahoana zany no hoe amonjana olona mataonany maro, mahafakaina, mahafaka mahatonga tsy fahasalamana, izany hoe tsy toe-tsainana mpandraharaha raha hoe mpandraharaha tena izy izany, satria efa nasehoko teto koa zany ny hoe ahoana zany hoe toe-tsaina mpandraharaha zany. Ny mpandraharaha na de misy ara ny vola amina miliara izay kirakirainao dia tadidio fa servon'olombelona foana ny mitondra n'iny vola iny, satria mantsy matetika zany ny mpandraharaha ny mpanambola izany misy diso lalana, ary manimba be ny imazony mpandraharaha zay zavatra zay, ny amin'ny hoe ireo mpanambola ireo ange tsy maintsy misy zavatra malotoloto ataony, ireo mpanambola ireo ange tsy maintsy misy zavatra maizimaizina, tsy maintsy mamono olona, ireo mpanambola ireo nge mivavaka amin'ny devoly, zay nge zany no zavatra afafy zany de lasa ny olona izany manana image ratsy zany amin'ilay mpandraharaha. Nefa raha tena mpandraharaha tena izy zany tsy tokony ho izay mihitsy zany ny toe-tsaina hoe entina zany, tsy tokony hoentina amina resaka ego zany ny hoe resaka fandraharahana, fa tokony hoentina amin'ny hoe fanahy maha olona. Ka eo mantsy ny mahasamihafa an'ilay hoe mpandraharaha, misy mantsy ny atao zany hoe resaka richesse interne sy ny richesse externe, izany hoe misy olona efa manan-karena ao aminy ao mihitsy zany izy, manan-karena ara-talenta, manan-karena amin'ny resaka fampiasana vola, manan-karena amin'ny resaka fahaiza-miaina, tadidio fa miaraka ny fahaiza-miaina sy ny fandraharahana vao zay vao maharitra ny atao fandraharahana. Izay zany ilay atao richesse interne ao anatin'ny fandraharahana, efa ao aminao ao le izy zany. Misy nefa ny atao richesse externe, zany hoe misy zany ataontsika hoe vola nirotsaka avy any an-danitra ohatra, une façon de dire zay zavatra zay hoe nahita opportunité, ohatra hoe misy olona zao tsy nanan-kevitra, tsy nanam-po tamin'ny fiainany izy hoe ahita opportunité, ohatra izy zao hoe nanambady olona mpanan-karena ohatra izy, tsisy maharatsy an'izany, na hoe misy olona izany izay hoe nanokatra marché, lalana, réseautage zany azahoany vola betsaka, izany hoe tsy nanana n'ilay richesse interne izy zany, fa tonga de hoe ilay richesse externe zany no tonga teo am-pelatanany, de tsy hainy zany ny kirakira azy ary tsy hainy hoe inona ny attitude raisina izany ahafahanao mampitombo an'ilay vola, ary ahafahanao zany hoe manana an'ilay fahaiza manao sy ny toe-tsaina entina zany amin'ny resaka hoe mpanefoefo, satria
manana n'izay richesse interne zay daholo nge ny olombelona rehetrarehetra fa ny akamarozany tsy mahay mampiasa an'izay richesse interne ao amin'izay satria tsy nanany izy ohatra ny opportunité ahafahany mahafantatra bebe kokoa zany ny amin'ny hoe ahoana ny fomba amoahako an'izay richesse interne-ko zay mba ho lasa vola ohatra na hoe ho lasa hoe mba miroborobo kokoa zany ny zavatra izay atao ka rehefa tsy mafy zany tsy matanjaka ilay richesse interne fa richesse externe izay opportunité tsy fantatra hoe avy aiza dia matetika ny ego zany ny fizahozahoana izany no mandeha aloha dia rehefa miditra amin'izay fizahozahoana izay ianao zany kanefa ny olona koa nefa miambina anao koa amin'ny